Iaho zany da vehivavy fitondran-tegna ao Marovary. Manana ny maizy azy aho amin'ny famelomako tegna aminao. Taloha iaho izany somary navesabesatra avao ny velon-tegna satria mbola sisy teknisiana izay nampianatra da nagnano kesa nentim-paharazana. Ka rehefa tonga défi da nampianatra anay momba kesa ara-teknika. Fa nanomboka nanaovako an'io teo zany aho vao nianarako asa ny sain-karamonja nataoko tamin'izany fotoana izany. Ka rehefa tafara taty efa nahay amin'le traika efa nampianarina ireo da nampitombo ny velaran-tany izay nataoko zany. Ary amin'izao fotoana zao zany tegnako zany da efa navita tragno aho zao. Tsy ho vesitra amin'ny fiarahamonina zany iahy vehivavy fa mahavelo-tegna. Manana ny toerany eo amin'ny fiarikarenana ny vehivavy, indrindra fa ireo vehivavy tantsaha isaky ny seha-pamokarana izay ataon'izy ireo. Ny anarako zany Kotoala Soavinirina Esther. Ny asanay zany dia miompy tantely. Nanao an'ireto tantely nentim-paharazana ireny zahay taloha. Fa taty aoriana noho ny toany nataon'ny défi, tohatra moderne zao no ampiasainay. Dia taloha zahay namokatra 20 litres isaky ny collecte, miakatra 100 litres izy amin'izao. Dia izy moa zany lasa hoe madio ny vokatra tsy marefy izahay vehivavy tantsaha ary resy lahatra fa rehefa nananay ny fahaiza manao mitondra fihariana ho anay ny traika efa nananay, mitondra fihariana ho anay ny traika efa nananay. Vehivavy manana velo-tena mivadika harena no kendrena amin'ny alalan'ny toana ataon'ny défi fandaharana asan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay vatsiny ny fida vola. Ampela modely miisa 1.7 anatin'ny fikambanana miisa 9 no nisitraka fampiofanana efa anaty fikambanana ny voatra ara-pamokarana ary vonina hitodika amin'ny tsena. Tokony misy lavitra isika amin'izao fotoana legioma zao, fotoana trakatraka zao. Amin'ny moramora igny samigneto amilesika. Raha amin'izay fotoany sapisha vola za da amin'ny isika mamboly ny legioma igny. Tsy miakin-doha ameleda da isika viady ny fampivoarana ny miralenta sy ny fametrahana ny vina, ny aivarotra sy ny fametrahana ny tsena, ny famokarana miatrika ny fiovan'ny toetrandro, ny fanjarian-tsakafo ary loha hevitra maro hafa no ny voaboasana niaraka tamin'ireo vehivavy mpitarika ireo tao anatin'ny herinandro ho an'ny zony vehivavy.